Vatsimpana edny pasteur Barbier Christina. Indro Andriamanitra ny famonjena ahy, dia atoky aho ka tsy mba tahotra. Fa Jehova Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Amen. Ivavaka isika riavana. Dera laza atolotra ianao ry lainahary. Mankasitraka indrindra ary miankoaka manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao zahay. Ray malala izay any an-danitra. Ny alalan'i Jesosy Kristy izay nataonao natonana ianao ankehitriny ka ilazaina tokoa hoe masina, masina, masina Jehova Tompony maro. Heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Fahavelomanaina, heri-tansaka fahasalamana. Indro no narosonao anay izao maraina izao. Na dia tsy mendrika an'izany izahay, na dia mpanota mampalahelo anao isan'andro aza. Izahay tsirairay avy. Mahari-po ianao, be famindram-po aminay tokoa. Ka hoy ianao hoe, avaoziko isa-maraina ny famindram-poko aminareo. Sotra Jesosy. Fafao amin'ny rano madio. Izay rehetra tsy fahamarinana ty anatinay. Azahoanay tompy tafaray aminao isan'andro. Satria masina ny ianao. Mangataka aminao Jesosy. Mitezanao Tompo. Amin'ity mpanota tsy mendrika anao, mpanompo tsy mahazo soa. Mandadilady eto ambany tongotra masonao ka mitala hoe vonjeo e, sitrano amin'ny aretina izahay, aretina ara-panahy, aretina ara-nofo. Fa ny tena ho amonjena ho anay voalohany indrindra aloha dia ny aretinay amin'ny ara-panahy. Koa esoa izay rehetra sakatsakana aty anatinay. Mahatonga anay harary amin'ny ara-panahy Jesosy. Diovy ny fo sy fananay. Diovy ny tena anay Jesosy. Ny eritreritray mangina. Tsy fanaraka amin'ny sitraponao. Mamindrafoka miantranay ianao. Ary dia metezanao hanavahoana indray amin'ity tontolon'andro androany ity. Velarinao ny filazantsaranao. Izay fanilo ny tongotray. Sy fanazavany ny lalanay sy ny fiainanay. Ka io zany Jesosy. Fa ianao ny filazantsara. Tompo, anao ny teny. Ka ny fidy mpanompo tsy mahasoa ianao Jesosy. Ampanetretena, ampitiavana, anekeko indray ny irakao amin'ity maraina ity. No mba hafana masino, fanamasino, meo ahy ny fanahy ny fahendrena, meo ahy ny fanahy ny fahalemem-panahy. Afahako mizara ny fahasoavanao Jesosy amin'ny vahoakanao, ampifaliana tanteraka sy ampahamasinana. Dia voninahitry ny anaranao Jesosy, ny fifaliana tsirairay avy indray amakivaky ny tontolon'andro. Isandrata amin'ny avy indrindra, iderany mandrakizay ny anaranao masina. Halleluja. Amen. Miarahabatsika riavana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany isa-tokantrano amin'izao maraina izao. Anio riavana dia naresy lahatra indray amin'izao maraina izao ny lohatenin'ny fampianarana lehibetsika. Jesosy nanefa ny adidiny. Koa jerentsika ary ny filazantsara. Filazantsara araka voalazan'ny Matteo. Filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fahatany Matteo 7:24. Ny sora mandry. Ny nampandoavan'i Jesosy an'i Petera ny antsasaky ny sekely. Amin'ny anaran'ny Tompo ary no ny tonga tao Kapernaoma izy. Dia nakeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely. Ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo sy mba handoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoa ihany izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana ny hevitrao ry Simona? Avy aiza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fadiseranana sy vola etra? Avy amin'ny zanany va? Sa avy amin'olon-kafa? Ary no ny hoy Petera taminy, avy amin'olon-kafa. Dia hoy kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafotoana azy, dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao. Ka manjono,
ary raiso izay hazan-drano azo voalohany. Ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita vola sekely ao ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy anao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mino ary havana dia efa azoazontsika sahady ny fampianarana izay ho ambara amintsika amin'ity anio ity. Sarotra be izao fampianarana izao satria dia raha momba ny resa-bola mantsy no tonona anatin'ny fiangonana dia manahirahirana ihany indraindray kanefa dia tsy mandry ny sain'ny teny sao anadinan'Andriamanitra anay mpampianatra. Izany ka na dia mety hisy aza amintsika eto am-boalohany mety tsy azakazaka an'izany dia mangataka famelan-keloka amintsika tsirairay avy sahady aho. Famorim-bola no ambara eto amin'ity texte ity eto. Resa-bola no tenenina eto. Roa lehibe mantsy ny famorim-bola amin'izy ireo jiosy. Ny iray natao ho an'ny Kaisara ary ny iray natao ho an'Andriamanitra. Hitantsika zany le faharoa zany ao amin'ny Lioka 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Mpamory vola voatendrin'ny Romanina manko takanary Zakaiosy no mitaky no an'ny Kaisara. Ary ny vola tamin'izany andro zany dia misy sarin'ny Kaisara mihitsy eo amin'izany vola izany. Izay le hoe hetra aloha amin'ny fanjakana zany. Araka ny voalazan'i Mateo 2:20 any afaka jerentsika izany. Araka ny mpisorona jiosy kosa no anangonana ihany koa ny ao amin'ny tempoly ary iraka izay irain'ireo mpisorona jiosy ireo no manangona izany ho an'Andriamanitra. Ka ity atsasaky ny sekely voalaza eto ity zany no fandoa isa-taona ary afaka jerentsika zany amin'ny Exodosy 7:17 ka hatramin'ny 7:20 any. Dia tsy zava-baovao amintsika izany fa misy tokoa ny vola tsy maintsy aloha na amin'izao toerana itoerantsika izao aza amin'ny fanjakana misy antsika izao na iza na iza io na Madagasikara na tia Frantsa dia tsy maintsy misy vola aloha amin'ny fanjakana. Eny vola am-piangonana koa tsy maintsy ho avory. Ny tenin'ilay mpamory vola voalaza ny teksta eto ry havana dia hozy izy hoe ny antsasaky ny sekely no nahafantarany Simona Petera fa mpamory vola io lehilahy izay nitaky vola tamin'isy Jesosy io. Mpamory vola hatao inona ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mamandoa ny antsasaky ny sekely va ozy ny mpampianatra anareo hoy ilay mpitaky vola tamin'ny Petera. Raha fanontaniana ankehitriny zany dia atao te ilaza hoe mandoa rakitra sy adidy koa ve ny mpanao raharaham-piangonana isaky ny fiangonana ohatraohatran'izany zany ny tiany ho antaniana. Io antsasaky ny sekely io dia adidy io tsy maintsy alohan'ny lehilahy tamin'izany andro zany dia tsy maintsy alohan'ny lehilahy Israelita isa-taona rehefa afaka 20 taona no miakatra araka ny voalazan'ny Exodosy 7 teo ihany afaka jerentsika zany dia tsy maintsy mandoa an'izany ao amin'ny tempoly rehefa afaka 20 taona. Mandoa ihany izy ny valy nataon'ny Petera ary nanontany an'izany izy amin'ny Jesosy ny tian'io lehilahy mpanao raharaham-piangonana io zany manontaniana. Mandoa ihany izy hozy Petera ary dia indro izy vonina handoa izy amin'izao takian'ilay mpamory vola ao am-piangonana izao. Nefa tiany hazava tsara amin'ny mpianany ny antony etezan'i Jesosy andohan'io adidy nataontsika hoe fanatitra na rakitra ho an'Andriamanitra io. Koa dia Petera no nanontany hoe avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tanin'ny vola etraka na Petera koa zany gaga hoe ahoana zany mpampianatra Jesosy fantany tsara ny Jesosy dia avy amin'iza moa zany ozy no andraisan'ny mpanjaka ety an-tanin'ny vola etra, avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olon-kafa? Dia namaly Petera hoe avy amin'ny olon-kafa. Raha izany ara ozy izy Jesosy dia afaka min'ity antsasaky ny sekely ty ary ozy izy ny zanaka satria hetra vorin'ny ray ity zany hoe rakitry ny tempoly izany. Nefa andrao sika manafotoana azy mpamory vola zany dia makanesa ozy izy
ao amin'ny ranomasina ianao Petera ka manjono ary raiso izay azandrano ao izay azonao voalohany ao izy dia ahita vola sekely ianao dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy aminao. Izay zany fanazavana foifoy momba ny tantara ity ka misy anatra lehibe tiany Jesosy ho fantatsika tsirairay avy zay kristiana mpanaradian Jesosy izao andian-tsoratra efa nisoratana ao anatin'izao filazantsara ny Mateo zao. Ireto ary ny tokotelo mamasana andro raha ataony fanontaniana hoe inona no antony etiazan'i Jesosy ary andohany rakitra sy andoha ny adidy. Voalohany indrindra dia hoe nanaiky andoha rakitra sy adidy Jesosy mba hanome mari-pandavatena. Izany asaina mandoha vola zany mantsy ry havana dia zavatra tsy mba mamy ny fo aman-draha mihitsy zany no ninona no ny fahihirana no ny azarotry ny fahitana vola no ny tsy fitiavana ho teriterena fotsiny aza koa na dia izay manan-kaloha aza vitsy de vitsy no faly handohany zany ary na izay mety tsy afaka koa aza dia vao maika koa faly satria manararoatra amin'izany hoe zay ara tsisika fa matodio kosa ry havana ity lehilahy Galiliana ity Jesosy io afaka tsy handoha ny antsasaky ny sekely Jesosy ry havana nefa nandoha ihany izy mandoha ihany izy mba hanome mari-pandavatena tsika mba hianaratsika hanao zavatra tsy antery fa antsikapo araka an'Andriamanitra. Raha araitsika ry havana ity fandavatena omeny Jesosy alehitsika ity ka tonga tandoha adidy sy fanatitra tsy terena na vozonana isika dia ody fiadanana vetivety ho antsika ny ireny ataotsika zavatra vitatsika ho an'tempolon'Andriamanitra ireny. Koa mitsangana raha hafa koa efa ao ny adidinao araho ity lesona fandavatena izay nomeny zanak'Andriamanitra ho atao ho an'ny olona afaka ity. Fa ny olona afaka ry havana dia manome tsy anterena izay ananana anasoavana ny asan'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa maro ny olona koa hanaraka anao ka hirohitra hanaradianao tsy antery ary handoha didy amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetretena. Dia hoe le hira hoe dia iova re ny tany ka hanjary lanitra fa niasa hiamamy sady hafinaritra. Inona ny antony andohavan'i Jesosy adidy teo indray? Faharoa, nanaiky handoha rakitra sy adidy Jesosy hampianatra tsika hahaleo tena. Ino ange Jesosy sy Petera dia eto tsy nanana ny haloha i Jesosy sy Petera, tsy nanambola mihitsy izy no tonga ilay pitaky ny antsasaky ny sekely. Koa raha ny hevitry ny nofo aman-drano arahina ry havana dia nijoro tamin'ny fahafahany Jesosy fa tsy nila raha atao intsony izy ary nahazo nangatakaandro koa Petera na hiainga andeha isambobola manolona sia samy tsy nekeny Jesosy ireny. Ny ao anatin'ny sain'i Jesosy dia zao handoha ihany ny tiny ary nandoha amin'ny fahaleovantena mihitsy izy. Ny mangatakandro mantsy dia tsy mba fahaleovantena na ny mangatabola isambotra hanaovana ny asan'Andriamanitra dia tsy mety ihany koa. Azon'i Jesosy natao teo ihany ny mamorona vola amin'ny herin'ny rainy hiantranan'i Petera nefa tsy nitanterany izany satria hampianatra fahaleovantena izy dia nanaiky ny andoha ihany. Dia Petera no nalefany. Ahoana no nataon'izy ireo mba azahoana zareo vola afaka anefa ny adidy? Dia nalefany Petera ndeha nanao izy manjono ndeha nanao manjono ary dia nandeha nanjono i Petera. Izay vola azonao amin'izany ozy izy dia aloavy. Indro ary ny fampianarana tiany tompo amin'izany. Ny mangatakandro amin'ny fandoavana ry havana dia tsy mba sitraky Jesosy, tsy mba sitrany izany. Fa ny mandeha mitady amin'izay asa hainao hahatongava hazahoantsika sy hazahoako vola no sitrany. Avy amin'ny hoe hery ny sandritsika ny atsemboantsika no anomezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra. Fahaleovantena roa lehibe
no asehony zany fampianaran'ny tompo zany. Faleovan-tena ho an'ny asan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Nandoa Jesosy na dia afaka tsy isany tokony handoa azy izy. Kanefa dia tiany hoe tsy maintsy miasa i Petera andoavan'izy mirahala mianaka izany adidy izany. Ary manaraka an'izay, faleovan-tena ho an'ny olona tsirairay. Fa izao mantsy, izay mitady ihany mantsy no mahita, izay no manome ihany no mahazo. Fampianarana fahatelo, inona ny antony anekeny Jesosy nanome an'izao adidy sy fanatitra izao, nanaiky andoha rakitra sy fanatitra na adidy Jesosy, hitarika fanarahana ny didim-pitiavana. Izay ny lehibe indrindra. Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana mantsy no kofehy lehibe iantohan'ny adidy rehetra. Ho fitariana ny fanarahany an'izany ary dia nandoa koa Jesosy, mbola verina indray, na dia afaka aza. Dia hodinena kely ary ireo fitiavana roa izay voatonony Jesosy. Nandoa noho ny fitiavana an'Andriamanitra aloha Jesosy. Asany ray no natao. Asan'Andriamanitra no andoavana ny atsasaky ny sekely. Every tsara ary izao fanambarana izao. Ny mpanatitra voady eny amin'ny sampy aza riavana dia mionona fa hoe afa-boady izy. Rehefa tonga eny amin'ilay toerana ny voadiany, ny kafitena sy ny akoho mainty sy ny akoho mena sy ny sisa, na ny toaka sy ny sigara sy ny sisa dia zao tsy ahoany intsony na vitsika na kalalao na papango no handany ilay fanatitra. Fa ny finoany dia zao efa nanolotra ny fanatiny ho an'ny matoto izy, izay inony ataony ho Andriamaniny. Mba izy amin'izany finoany jentilisa zany ry kristiana malala, ny finoany mpivavaka ankehitriny miainy izao maraim-baovao izao. Raha mba Andriamanitra tokana mantsy no inoko sy inonao fa mandray ny rakitrao sy ny adidinao izay atolotrao eo amin'ny altara, dia iona ny mpandoa adidy sy rakitra rehetra fa lasan'Andriamanitra ny fananany. Koa raha tia ilay anaterana fanatitra izy, izao sianao, dia tsy ho takiana fantatra isika vao handoany izany, na antsoitsoina avo isan'andro lava izao, fa hanolotra mpitiavana ary andohany sitrapo toa nataon'i Jesosy izao. Ary raha Andriamanitra no nandoavana ny rakitra, dia tsy ho ambaka noho ny jentilisa nampanompo ny matoitoy izay sianao, ka mbola hanarakaraka izay ny hafaran'ilay fanatitra na aiza ny nampiasana azy. Zareo fiavana, fa tena fahotana ota mihitsy ny manarakaraka ny efa natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Aleo tsy manao toy izay manao kanefa tsy foy ary hoentina amin'ny fimenomana sy ny latsa. Manaraka an'izany, nandoa noho ny fitiavanamana Jesosy. Afaka ny zanaka hoy izy, nefa andrao matafitoenany Josy na mametraka vato izay alavo azy ka tsy azahoany famonjena, dia nandoa ihany Jesosy. Raha sendraka Jesosy izay mitory ny fanomponan'Andriamanitra no tsy manatanteraka izany amin'ny fanaovan-draharaha, dia tonga ny sasany ho diso hevitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany, satria tsy mbola fantatr'ireo ny mahafaka azy. Tsy mbola takatry ny Josy mantsy tamin'izao fotoana izao ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy, ka mba tsy hahasakana ny fitorim-pamonjena dia nandefitra nge Jesosy manao izay tsy voatery hataony akory. Mba kristianina firy no midodody manantona an'ireo tompona ndraikitra ka tonga handoa tsy terena izay adidy tokony haloha raha teo, mba tsy tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ary tsy voasakatsakana ny fitoriana ny filazantsara, ary mba firy amin'ireo atao hoe mpivavaka tokoa no mandeha an-tsitrapo anatitra vokatra sy rakitra na fanatitra tsy noho ny fiheverana an'Andriamanitra ihany fa noho ny fitiavana ny namana ho vonjena koa. Jesosy nandoa noho ny fitiavana andraona na fotoana ny Josy. Aoka ho fianarana ho an'ino ianao ry kristiana malalako, fa ny zavatra ataonao no hita ny hafa ihany koa ka arahiny tahaka ny nataon'i Jesosy izao. Ry kristiana malalo, ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana, mba tsy
tsy anantsiny sady tsy hisy fitaka ianareo araka voalazan'ny Paoly ao amin'ny bokin'ny Filipianina. Kalvari raha banjintsika an'izao Kalvari izao mitondra an Jesosy ny aretintsika, mitondra an Jesosy ny olanatsika, namany Jesosy ny problema maro tamin'ny fiainantsika ka nahatonga antsika toy izao fahasoavan'Andriamanitra ngena toy izao sy na toy izao anao dia mba isa ilaza kosa sy atao araka voalazan'ny hirany FFPM hoe inona reno atakaloko an Jesosy izay mpisoloako ny zavatra mora simba va sa mora lefina dia mba ilaza ko tsika hoe indro tompo andro na volana arena koa atolotro anao mba voninahitry ny anaranao miampikisiko azy ry havana ny voninahitra antsika kosa ry havana ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny namana, ny fitiavana an'ireo voahosiny Jehovah nanao ny asa mpisoronana hitondra antsika amin'ny lala mahitsy sy ny lala mpamonjena. Amen. Ivavaka sika tompoko. Makasitraka indrindra Jesosy malalako. Saotra tompo amin'ny fitiavanao, amin'ny fahamarinanao. Saotra tompo amin'izao teninao izao, ary saotra mbola nanomezanao. Ity teny ato amin'ny Timotheo ity ka ianao Jesosy. Zanak'Andriamanitra manana ny harena sy ny voninahitra kanefa dia nanetry tena ianao tompo. Nanefa ny adidinao amin'ny mahazanaka anao. Saotra Jesosy amin'ny fampianarana izay asehonao anay isan'andro mba tsy andehana anay tompo amin'ny maizina mihitsy na koa andehana anay amin'ny fanamarina tena isan'andro manompo anao Jesosy. Da io zany teninao zany ary tompo ilay iletika aty anatin'ny fo sy fananay Jesosy anefanay ny adidy masina Jesosy fa tsy zavatra androso hoe raha tsy ireo fanomezam-pahasoavana nomenao anay ireo any tompo entinay manompo anao Andriamanitra meo anay ny fofeny fitiavana Jesosy fa rehefa fitiavana miredareda aty anatinay Jesosy dia mahafoy ny zavatra rehetra izay na ny fotoana, ny fahalalana, ny fananana, ny rehetrarehetra vady trano arena koa tompo zanaka koa anao Jesosy mamindra fo aminay fa tsy nanana an'izany fahendrena zany izahay kanefa Jesosy fantatray ankehitriny fa aniraka ny fananao masina ianao mampatsiahy ny tsirairay avy na tonga eto amaraim-baovao na mieno ao anatin'ireny aina manjery Jesosy YouTube ireny Jesosy tsy ho amin'ny zanaky ny FPM ziona ihany fa ny kristiana rehetra manana didy ny kristiana Jesosy zany nge mahatonga ny fiangonanao mitsolopolopy amin'izao hoe satria maro ny ity tena maro Jesosy ny tsy mijery fa tsy ny ho an-tenany ihany dia simba ny fanjakanao Jesosy tsy mandroso ny asanao Jesosy ka vangino tsirairay avy tompo tsy mahay manova olo izay Jesosy fa ny ranao kosa ny toro ny filazansaranao sy anambara ny fahamarinanao tompo ianao kosa nefa andefa ny fananao masinao ikasika ny fony tsirairay avy Jesosy malala dia voninahitry ny anaranao ny antom-pisinay voninahitry ny anaranao rery ihany ane Jesosy ny ilazanay tokoa fa kristianina marina tokoa izahay misaotra Jesosy ta io ary ny mpanomponao tsirairay avy amaky indray ty tontolon'andro ity ka tonono tompo ampanomponao tsirairay avy indray ny tsodranomasina amin'ny anaranao masina ka lazainao tokoa hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavanao amin'ny Jesosy Kristy tompo ary ny fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny ameno ny fo sy ny fanahinareo tsirairay avy ary Jehova no mandeha eo anoloanao ary izy no hiaraka aminao tsy andao anao na afoy anao izy koa aza matahotra ianao rehefa ohatra Jehova na mivadi-po dia ataon'i Jehova ho lohany foana ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony fa tsy ho ambany ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra ny trano fitehirizan-tsoa ka andatsahany ranomorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy tahiny ny asa ny tananao rehetra mankasitraka indrindra Jesosy misaotra indrindra Jesosy dia misandrata amin'ny voninahitrao ho derany mandrakizay ny anaranao masina ho amin'ny mpanomponao kosa ny fifaliana ny fiadanam-po eo amin'ny fanomponanao. Haleluya, haleluya, amen.